Ny vinany tetry ny andro any an-dranomasina ny alahady 17 volana oktobra amin'ny 9 maraina ka hatramin'ny alatsinainy faraka amin'ny 30 volana oktobra amin'ny 9 maraina. Raha ny sary aloha zany dia somary mbola misy hatrany ny orana tandrivindraona amin'ny amorontsiraka atsimon'ny nosy noho ny fandalovan'ilay rindraona moa zany. Ka ao anatin'izay dia somary voatsembatsembana ny fampiasana ranomasina ho ana faritra sasasasany, indrindra ireo faritra misy orana, satria dia somary mafimafy ny rivotra sy ny onjan-dranomasina ao anatin'izay. Ny toetrandro kosa amin'ny ankapobeny ho an'ny morontsiraka atsinanana Cap Nord hatrany Cap Est andrahoana amin'ny tsifokotoko ary ho avy atsimo atsinanana ny rivotra ka ho 9 kilometatra isan'ora hatratra 20 kilometatra isan'ora ny any avaratry Sambavy. Ny ranomasina kosa dia anonja be ary ny avy onja ao anatin'izany dia 2.5 ka hatramin'ny 2 metatra. Cap Est hatrany Manoro andrahoana amin'ny tsitokotoko mety hisy ihany ny tandrivindraona mahalana ary ho avy atsinanana ny rivotra ka ho 7 ka hatramin'ny 9 kilometatra isan'ora, fa ho avy avaratra atsinanana kosa izay any amin'ny tapany atsimo ka ho 9 kilometatra isan'ora. Anonja be ny ranomasina ary ny avy onja dia 2.2 ka hatramin'ny 2.4 metatra. Manoro hatrany Taolagnaro anorana tandrivindraona amin'ny fiandohan'ny fehim-potoana fa ho maina izay rehefa atoandro. Ho avy avaratra atsinanana ny rivotra ka ho 7 ka hatramin'ny 9 kilometatra isan'ora ary mety hatratra 20 kilometatra isan'ora any amin'ny tapany atsimo. Anonja be ny ranomasina ary ny avy onja dia ho latsaky ny 2.5 metatra. Taolagnaro hatrany Cap Sainte Marie andrahoana amin'ny tsitokotoko ny andro ho avy atsinanana ny rivotra ka ho 20 ka hatramin'ny 5 kilometatra isan'ora hatratra 5 kilometatra isan'ora. Indraindray ny alina moa zany mety hitrangana izay. Anonja be ny ranomasina ary ny avy onja dia 2 ka hatramin'ny 2.5 metatra. Ny morontsiraka andrefana kosa Cap Sainte Marie ka hatrany Cap Saint Vincent andrahoana amin'ny tsitokotoko ny andro ary ho avy atsimo atsinanana ny rivotra ka ho 20 ka hatramin'ny 15 kilometatra isan'ora, fa hiena 7 ka hatramin'ny 9 kilometatra isan'ora izay any avaratry ny Toliara amin'ny alina. Iodina avy any avaratra kosa ny morontsiraka rehetra amin'ny faran'ny fehim-potoana ka ho 7 ka hatramin'ny 20 kilometatra isan'ora. Anonja be ny ranomasina ary ny avy onja dia 2.5 metatra, mety hatratra 2.5 metatra any amin'ny tendrony atsimo noho ny alin-drano avy any atsimo. Cap Saint Vincent hatrany Cap Saint André hisy orana tandrivindraona ny alina any avaratry Morondava. Maina kosa ny any ankafa ho avy atsimo ny rivotra ny maraina ka ho 9 ka hatramin'ny 20 kilometatra isan'ora. Ho avy avaratra kosa ny atoandro ka ho 7 ka hatramin'ny 9 kilometatra isan'ora, fa iovaova izay manomboka ny alina. Adiny-panonja ny ranomasina na anonja be ary ny avy onja dia 2 ka hatramin'ny 2.4 metatra, mety hatratra 2 metatra rehefa manalavitra ny morontsiraka. Cap Saint André hatrany Analalava anorana tandrivindraona vitsy ny alina sy ny maraina, hitsoka avy andrefana ny rivotra amin'ny ankapobeny ka ho 7 ka hatramin'ny 9 kilometatra isan'ora. Adiny-panonja na anonja be ny ranomasina ary ny avy onja dia manodididina ny 2.5 ka hatramin'ny 2.3 metatra. Amarana anazy Analalava hatrany Cap d'Ambre hisy orana tandrivindraona ny alina sy ny maraina, hitsoka avy any atsinanana ny rivotra ny any avaratry Nosy Be ka ho 9 ka hatramin'ny 20 kilometatra isan'ora. Iovaova kosa ny any ankafa ka ho 7 ka hatramin'ny 9 kilometatra isan'ora. Adiny-panonja na anonja be ny ranomasina ary ny avy onja dia 2.5 ka hatramin'ny 2.4 metatra.